mifapetsaka amin'ny fanontaniana avy any aminareo, afaka mametraka amin'ny fanontaniana ianareo. Averiko indray fa izay fantatra no afaka olazaiko eto. Misy fanontaniana ho voavaliko fa misy koa nefa tsy ho voavaliko, ialako tsy mimeloto. Ianao laza teo fa manomboka tamin'ny 5 sy 4 arivo no misy fandraisana Andriamatoa Ravalomanana sy Andriamatoa Komba. Tao anatin'izay hoe tsy misy mihitsy tena tapaka tanteraka ve ilay fifandraisana sa hoe mbola nisy fifandraisana kely ihany na hoe anatapizina tapaka tanteraka. Misy teo ny fahatongavan'ny Ramatoa Aloka Ravalomanana hitantsika tamin'ny sariny koa fa naraka anazy Jean-Marc Komba dia hoe misy an'ireny fiantsona teny amin'ny gendarmerie ny atelika vehivava tena tapaka tanteraka tokoa ve matoa nisy an'ireny mbola tapaka ihany hatraiza ny tena fatapahan'izay relation amin'ireny. Ny resahantsika teto dia ny fifandraisana teo amin'ny Marc Ravalomanana sy Jean-Marc Ravalomanana. Jean-Marc Komba, Jean-Marc Komba. Ny fifandraisana izy mianak'ireo, ny fiaraha-miasa no lazaiko teo. Ny fiaraha-miasa izy mianak'ireo ny tapaka tanteraka nanomboka tamin'ny 5 sy 4 arivo. Raha tonga teto ny vadin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia amin'ny mahavadin'ny filoha teo aloha no nahatonga azy miantso an'i Jean-Marc zany hoe izy nanao nirotsaka, seky nirotsaka ao filoham-pirenena, izay ny antsonany Jean-Marc fa tsy Marc Ravalomanana akory no nitady ifandray tamin'ny Jean-Marc Komba indray. Zay tsy nilazako azy teo satria ilay fiaraha-miasa tamin'izy mianaka mihitsy ny tiako resahana. Zay mantsy natany fampitorana natao azy noterena. Tena noterena mihitsy ilaza fa mbola nisy fifandraisana. Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny vadiko. Fa za mahafantatra fa tsy nisy nitsony zany fifandraisana zany. Ny nahatonga ny Jean-Marc tazanareo, hitanareo lahatra tamin'ny Lalao Ravalomanana dia niasa amin'ny mampiambina azy. Nantsony zareo izy hanampy an'zareo amin'ny fikarakarana le présidentielle. Dia izay nahatongavany teny satria izy garde du corps. Izay ny antony nahatongavany teny. Fa tsy hoe fifandraisana manokana tamin'ny Marc Ravalomanana sy ny fianakavian'ny Marc Ravalomanana. Raha tsy diso Jean-Marc sady allemand gabonais to teraka atao Libreville izy azy dia ianao moa tsy resaka diplomatie mihitsy zany efa nanantona ny ambassadeur allemand moa anao izy ambassadeur vaovao moa mba tiany fantatra hoe inona marina ny lazaina manaraka mba nisy manifestation ve avy tany amin'ny Gabon gabonais zany gouvernement gabonais. Marina tokoa fa sady allemand vadiko avy amin'ny reniny no gabonais avy amin'ny rainy. Ny ao amin'ny ambasadiny Allemagne teto Madagasikara araka ny voalazako teo dia izaho no nilaza tamin'izareo ny fitrangan-javatra tamin'ny zoma 24 oktobra ry zareo koa dia tsy nilazana, tsy nisy manam-pahefana nilaza taminy fa izaho vadiny Jean-Marc foana no milaza rehefa mba maheno vaovao raha misy vaovao eny zay kely fantatro. Fa na ny tsambolana Jean-Marc voalohany aza dia izaho no nilaza tamin'izareo dia ilay nilazaiko teo hoe izy nanandrana ny antsony manam-pahefana valibrangy ny azony tany. Zay no lazainy ahy. Ny zavatra tiako ampahafantarina ny mahasuivo allemand zany ny ambassade allemande dia efa nandray ny andraikitra. Nandray ny andraikiny eto tiako marihana rotsindrina fa tsisy resaka politika mihitsy na eo masoko zavadiny Jean-Marc na indrindrindrindra ho an'ny mahasuivo ny Allemagne eto Madagasikara fa ny intervention rehetra zany na zay zavatra ataon'ny ambassade allemande dia eo amin'ny resaka zon'olombelona amin'izay fomba hitanana azy any amin'izay misy azy any sy eo amin'ny maha allemand azy. Izay zany no
atao hoe zavatra karakarain'ny ambasady ary efa misy fifandraisana amin'ny avo indrindra zay no lazain'ny ambasady zany hatrany amin'ny toerana avo indrindra any Allemagne ka hatrany amin'ny ministère sy ny toerana azo atao hoe avo indrindra eto Madagasikara efa nanafina tany zany ny ambasady allemande naka fanazavana tany za moa ry zareo tsy mbola ny teny tamiko hoe inona ny valiny fa ny tokony meny fotsiny ny allemand tsy mamela ny raha io angina indrindra raha misy mifanohitohinana ny zo maha-olombelona sy mifanohitohinana ny maha-allemand Jean-Marc ny any Gabon koa toraka izany ny any Gabon ndray kosa mbola tsy nisy hatreto aloha satria eto Madagasikara tsisy ambassade gabonaise mipita ao amin'ny ambasaden'ny France rehefa angataka visa ho an'ny Gabon fa tsy mbola nisy zany avy any amin'ny manam-pahefana ny officiel zany réaction amin'izao zavatra ao fa efa mahafantatra ry zareo ary za moa no anoratany zareo zany any amin'ny réseaux sociaux hoe aza matahotra ianao fa efa voarainay aty efa fantatray aty ny zavatra miseho mahazo ny teran-taninay ihany zareo moa zany rehefa ny allemand miteny dia teran-tany allemand i Jean-Marc rehefa ny gabonais miteny dia teran-tany gabonais Jean-Marc tiako lazaina hoe tsy raisin-jareo hoe atsasany gabonais na atsasany allemand fa rehefa teran-tany gabonais na teran-tany allemand dia tokony ajaina zo maha-gabonais azy ajaina zo maha-allemand azy nareo ve toko zany manana avocat dia hoe mety fandehan'izay zavatra zay amin'izao fotoana izao zay zay no lazaiko hoe vao androany vao nanapa-kevitra ampahafantatra ny rehetra ny momba ny tiraraha ty ny avy aty amiko eo am-pikarakarana an'izany zay misy ny avocat andray ny andraiky satria ny zavatra nampahafantarina anay ity resaka ity dia resaka violation an'ny azafady tsara hoara diso sûreté de l'État sécurité atteinte à la sûreté de l'État à la sûreté de l'État rehefa atteinte à la sûreté de l'État ny zavatra mitranga dia tena atokamonina ilay olona fa nampisolo-bava aza tsy mahazo miresaka aminy zay zany zavatra mipetraka amin'izao fotoana izao zany hoe nanomboka hiasa aza nampisolo-vava dia mbola voafetra fa mitokamonina ny vadiko ary tsy mahazo miresaka amin'izaniza nalaina vava ve le lazainao fa mpiara-miasa tao amin'ilay hotely nalaina vava izy ireo nanome ny version anankiray tamin'ireo mpiasa ireo no nalainam-bava niaraka tamiko niaraka zany hoe tamin'ny fotoana niaraka tamiko fa tsy hoe niaraka izay akory no nalainam-bava raha nantany hoe ireo mpiara-miasa rehetra ireo mpiara-miasa rehetra an-tsaha azo antsona anao vavolombelona dia ozy izy hoe azotsika atao zany fa mpiara-miasa aminareo an-tsaha tsisy lanjany mihitsy ny zavatra hoentiny eto satria olona manana fifandraisana aminareo manokana izy azo atao zany fa tsy hisy lanjany io raha eo akaikin'ilay témoignage ny vavolombelona anankiroa ireo vavolombelona anankiroa ireo nefa molazaiko eto zany ny zavatra fantatro satria reko ary ny olona nilaza azy tamiko dia azo atao an'ilay hoe source sûre miterena ilaza fa Jean-Marc le olona letany satria raha nanomboka ny famotim-potolana mbola nilaza izy ireo tsy Jean-Marc fa avy eo tsy fantatro ny zavatra mitranga dia nation zay aloha nilazain'ilay olona hoe nation ny sarany Jean-Marc atao indray hoe ay izy mihitsy izy tena tsy fantatra eto aloha dia lazaiko fa za tsy mahalala tsy lazain-jareo foana fotsiny hoe misy olona anankiroa izay tena nanitrikitrika ary nenina fa i Jean-Marc fa tsy fantatro mihitsy hatramin'izao izy zany ary raha mahare ary olona ireo dia averiko ihany dia antso efa natao tamin'ny manam-pahefana manao famitorana ireo oka reto
mba tsy ny sanatria ny fitiavam-bola no amadianao ny marina fa tsy azonao an-tsaina ny tohin'izany famadianao ny marina zany. Tsy azonao an-tsaina fijaliana teraka izany. Olona tsy manan-tsiny zao maro, tsy manan-tsiny zao maro. Kanefa dia zao atao vanim-potoana na tokamonina toy ny olon-dratsy. Rehefa tompoko amin'ilay hoe tsy mahazo vaovao ofisiel zany avy amin'ny gendarme na avy amin'ny autorité mahakasika an'ilay hoe ahoana ny condition de détention sy hoe ahoana ny ina marina ny marin'ilay tantara efa mba nalaza nanehoana tamin'ny tompona ndraiky amin'ny gendarme venareo na ny manam-pahefana dia misy nanosika venareo sa tsy nanao an'izay mihitsy hoe mifanantonana anjareo mba hantanina izay zavatra izay tena marina efa nanantona. Manantona ary miantso tsy tapaka ary maka ny fomba rehetra satria ny vadiko ny iny efa firy andro zany herinandro rapitso zao marika zany efa any. Herinandro rapitso zao marika nefa tsy misakafo. Iry zareo rery no mahafantatra ny zava-misy ny zava-marina. Ny ao fiadanana no atsoina, atonina, antanina an'izay. Fa tsy mahazo valiny mazava izay. Tsy mahazo valiny mazava. Ny antony hoe ao fiadanana, tao ny toerana farany fantatray hoe tena sura tao izy. Ny tohiny rehetra avy eo tsisy hoe manam-pahefana antenany an'izany ka afaka hiteny hoe izay zany izy izay no sura, izay no tena sura fa toerana nandehanana sy nitondrana azy. Nanantona. Iza moa natony hoe azonay antanina zany? Ry zareo aniny natazy. Sotra tompoko.